Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaraba tsika ry avako malala tratra ity zoma faharoa ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ny sampana sekoly lahady foibe ho antsika ry avako dia ny boky ny Isaia mpaminany toko faharoa amby enimpolo. Isaia toko faharoa amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Isaia toko faharoa amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy angina aho noho ny amin'izy io na ry tsy tsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Mandrapiposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena ahita ny fahamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitrao. Dia omena anaram-baovao ianao izay ho tonon'ny bavan'i Jehova, ka dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanana ianao, sy satrok'andriana eo am-pirantaran'Andriamanitrao. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy, ary ny tananao tsy atao intsony hoe lao, fa ianao ilay atao hoe sitrako, ary ny tananao atao hoe vady ampakarina, fa sitraky Jehova ianao. Ary ny tananao ampanambadiana, fa tahaka ny zatovo mampakatra virijinina ho vady no mampakara ny mponina aminao anao. Ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakarina no ifalian'ny Andriamanitrao aminao. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny famindram-pon'Andriamanitra azo fitinina ho izay-riavana ity tapany voalohany amin'ny bokin'ny Isaia toko faharoa amby enimpolo ity. Famindram-pon'Andriamanitra izay manome toko fa hiverina amin'ny laon'ny indray ny fiainan'ny Joda rehefa nandevozina nandritry ny 70 taona tany Babilôna ny Joda noho ny fihodinany tamin'Andriamanitra, noho izy tsy nahatoky tamin'ny fanekenany fanaovany tamin'Andriamanitra dia navelan'Andriamanitra ho babo, nanentin'Andriamanitra ho babo mihitsy tany Babilôna ny firenen'ny Joda. Amin'ity toko faharoa amby enimpolo ity dia miariary ny famindram-pon'Andriamanitra. Hatrany amin'ny toko faha-enimpolo moa dia miariary ilay fanomeza toko fa hiverina amin'ny famindram-pony Andriamanitra, hiverina ho tia indray ny Joda ary amihazo fitahiana, hanafaka azy. Dia amin'ity andiny vitsivitsy izay zara mofinaina ao antsika ity dia miseho amin'ny endrika roa farafahakeliny raha ny famindram-pon'Andriamanitra izany. Miivo amina zavatra anankiroa na telo. Voalohany dia izao, miivo amin'ilay tany, miivo amin'ny tany izay nonenany zanak'Israely ny famindram-pon'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny atao amin'ny zanak'Israely, amin'Andriamanitra na amin'ny zanak'Israely moa zany amin'ny Jiosy, mahafirenena ny firenena dia ny tany honenana. Ny tany honenana. Ary isan'ny kapoka mandrivorivo mihitsy ao amin'ny testamenta taloha ny hoe firenena mpanjenjena dia firenena tsy mba manana tany honenana. Ary izay ny dikany hoe nentin'Andriamanitra ho babo ny zanak'Israely faratapony amin'ny kapoka sy amin'ny karavasy, izany hoe tsy manana tany honenana. Ary izay nampalahelo mafy ny zanak'Israely satria very niala tamin'ilay tany izay nomen'Andriamanitra azy izy. Ny dikany hoe niala tamin'ilay tany izay nomen'Andriamanitra azy izy dia nahatserovany hoe toy niala tamin'ny mihitsy ny famindram-pon'Andriamanitra. Nangirifiry mafy tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny Joda, ilay hoe niala tamin'ny firenena satria toy ny hoe niala teo aminy ilay fanomeza toky, niala teo aminy ilay fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Ary izay nahatonga ny Jiosy tsy nifikitra tany amin'ny fahababoana dia ny fanekena ny fanaovana tamin'ny Abrahama no tena nofikirany mafy. Nisy karazam-panekena maro ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Joda, tamin'ny firenena zanak'Israely, teo ny fanekena tamin'ny Mosesy, teo ny fanekena tamin'ny Davida, fanomeza tokon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, tamin'ny Davida. Fa ny tena zava-dehibe indrindra no fikirin'ny Jiosy tany amin'ny fahababoana dia ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ny antony dia izao, ny tokony men'Andriamanitra ny Abrahama dia hoe ho tonga firenena, ho tonga fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao, ary izao tany tazany masonao izao dia omeko olo van'ny taranaka ao.
ny faneken'andriamanitra tamin'ny davida nge fifanekena politika hoe atanjaka ianao tonga firenena matanjaka ianao tsy ala ny taranakao ny seza fiandrianana tsy ala amin'ny seza fiandrianana io ny taranakao sy ny sisa rehetra fa ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny abrahama de faneken'ny finoana tsotra fotsiny zao fanekena tsisy takalony ay abrahama dia nanankatohan'andriamanitra tsy nisy takalony tsy nisy fitay tsy nisy ninina fa de nomen'andriamanitra toka izy hoe miala amin'ny tranonrainao sy ny taninao dia omeko fitahina ianao ataoko tonga firenena lehibe ianao de ifanekeny io le ataon'ny teny hebreo berita abrahamika io ny teny frantsay zany hoe io le fanekena tena ny fikiriny ranak'israely hoe zay nge taranaky abrahama zay nge taranaky abrahama teo adinao ve ny fanekena ny fanaovana tamin'ny abrahama hotsika manao hoe ny famindrampon'andriamanitra de voalohandrindra mitodika amin'ny tany mamerina ny tany olonaka mamerina ny tany ho azo ivelomana indray mamerina ny tany ho azo iainana indray mamerina ny tany isy fandripahalemana indray mamerina ny tany ho mahatsiritra ny oninao aminy ary dia rehefa mitay andriamanitra mitany firenena anankiray de voalohandrindra tahiny de ny tany honenany ny tany honenany ny firenena zay honenany rehavako malala isan'ny ataontsika hoe mamaritra ny fiainan'ny firenena anankiray zany mamaritra ny fitahian'andriamanitra ny firenena anankiray ny fahalavorarian'lay tany honenany lay fahavokarana no zany de eto andriamanitra de manome toky ny zanak'Israely ny joda zany manao hoe miverina mamindra fo aminareo na mamindra fo aminareo hanafaka anareo de zao hitahy ny taninareo hitahy ny firenenareo tsy atao itsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao itsony hoe lao avako malala ny famindrampon'andriamanitra de mahatratra ny tany honenantsika io fa madika am'izay zany raha amin'ny fomba fijery ny testamenta taloha de zao matoa lao ny tanàna matoa tsy mahavokatra ny tanàna matoa simba tsy azonenana ny tanàna de zao tsy lavorary ny fifandraisan'ny olona amin'andriamanitra tsy lavorary ny fifandraisan'ny olona amin'andriamanitra misy fanekena tsy natao tsy lavorary ny fandraisana tamina tsy ny tanterana araka ny sitrapon'andriamanitra no fametrahana ny fanontaniana zany de zao raha ohatra ka tojo isika tanàna aolo tanàna lao tanàna simba tany tsy mahavokatra de ny fanontaniana voalohany indrindra de ny ara-panalo rapino isika ny fanontaniana voalohany indrindra de ny ara-panahy melon'ny fanontaniana apetraka amin'ny siansa hoe inona ny mahatonga an'izao na fanontaniana apetraka amin'ny ekônomia hoe inona mahatonga an'izao na fanontaniana apetraka amin'ny sosiolojia hoe inona mahatonga an'izao fa ny fanontaniana voalohany de ny hoe so de misy sitrapon'andriamanitra ary tsy najainay so de misy sitrapon'andriamanitra tsy najaitsika so de misy sitrapon'andriamanitra tsy nitanterahantsika ka lao ny tanàna tsy mahavokatra ny tany so de misy ditra tokony hibebahan'lay firenena so de misy eloka tokony hifona n'lay firenena so de misy famelan-keloka tokony angatahana amin'andriamanitra rehavako malala am'izao iainantsika eto ambonin'ny tany zao de mandrakarivotsika manome fanazavana amin'ny olana eo amin'ny tany sy zay rehetra honenana dia mandrakariva ny lafi ny siansa foana no amalitsika azy eny mikorotana ny toetrandro mariny zany tsy adikevitra fa raha ohatra ka ioaratsika any ambony lavitra no zany fikorotana ny toetrandro zany ange andriamanitra nge nanao nahariny zavatra rehetra izy mitondro zao rehetra amin'ny fahendrena rehefa tian'andriamanitra finotsika zany andriamanitra mametraka ny lalàna mifeny zavaboary mifeny erana na ny univera manontolo azon'andriamanitra atao tsara finotsika zany andriamanitra tsy manapetra fa azon'andriamanitra atao tsara ny manamaivana ny mety hoakon'izany raha ohatra ka napetra ny olalàna anatin'ny zavaboary zany de ain'andriamanitra manamaivana am'izany amin'ny akon'izany raha tiany na manavonana zany mihitsy ko ara raha tiany fa ny fantahina apetraky ny sohatra masina de ny hoe move mitodika amin'andriamanitra isika move tanterakitsika ny sitrapon'andriamanitra so de misy zavatra re ara-panahy tokony hifonatsika amin'andriamanitra raha toa ka mamaky ny tantaran'ny joda isika de ny valiny de zay mihitsy rehavako malala ny ditra ny joda tsy andriamanitra ny mahafoy azy loatra
fa niditra ny joda ny amafisam-pony ny fanompo-tsampiny ny fitiavan-tenany ny olona maro samihafa ara-pahotana zay ny ainany tao amin'ny fireneny joda nahatonga n'Andriamanitra namela azy ho baby ka nahatonga ny taniny olona fohy sy olao. Ny afaka malala ity tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny Isaia ity zany dia Andriamanitra manome toky fa rehefa mamindra fo izy de mamindra fo amin'ny tany amin'izay honenantsika. Manao Madagasikara, manao ahoana ny eto ambonin'ny tany, manao ahoana ny firenena misy ianao. Tena afaka malala hiverina amin'Andriamanitra, mba hiverena ny famindram-pon'Andriamanitra amintsika. Marina loatra fa ny famindram-pon'Andriamanitra nge mandrakotra antsika isan'andro iny mazava. Fa izao ny afaka malala, misy ny famindram-pon'ny zanakany ataon'Andriamanitra manokana amin'ny zanak'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra. No zany de izao nitaona antsika Isaia mpaminany. Andriamanitra toriany Isaia mpaminany de Andriamanitra ny fahamasinana. Andriamanitra ny fahamasinana, sarotiny amin'ny fahamasinany sy ny voninahitr'Andriamanitra, ary mitahaka ny rariny sy ny hitsiny ao anatin'ny fiarahamonina. Raha misy antony lehibe natezitra n'Andriamanitra tamin'ny Joda ka namela azy ho babo, namelany azy ho babo, de satria tsy nanaja ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy nitandrina ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy nitandro ny rariny sy ny hitsiny tao amin'ny fiarahamonina. Zany rehefa ko malala de tsika hiverina amin'Andriamanitra. De angataka famindram-pon'Andriamanitra de hivavaka hoe tompo amindreo fondray ny firenenay, amindreo fo hatrano zahay, amindreo fo ny tany zay rehetra eo aminy mba tsy ho tany afohy na tany na fohy na olao sanatria izao tontolo zao. Fa ny faharoa rehefa ko malala dia rehefa miatraika koa rehefa mamindra fo Andriamanitra de zao tsy amin'ny tany zay honenana ihany fa mponina am'ilay ponina mihitsy, am'ilay ponina ao anatin'lay mahafirenena ny firenena de tsy tany ihany fa indrindra koa ny olona homena anaram-baovao ianao. Andiny ny faharoa, tapany faharoa dia homena anaram-baovao ianao zay ho tonon'ny vavan'i Jehova, dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao. Zany hoe rehefa miatraika, rehefa tonga amitsika, rehefa rakofan'Andriamanitra amitsika indray ny famindram-pony de tsy hoe ny tany ihany, ny tany ange sarobidy amin'Andriamanitra fa mihoatra lavitra noho ny tany lay olombelona, lay mahafirenena ny firenena de ilay olona. Afaka malala tsy misaraka mihitsy amin'ny fomba fijerin'ny testamenta taloha ny atao hoe firenena de olona sy tany honenana. Ireo ny atao hoe firenena, tsy afa misaraka ireo. Ary eo afovoan'ny olona sy tany honenana io eo Andriamanitra. Eo Andriamanitra, zay ny dikany hoe nanorina ny taberna kely ny Andriamanitra teo afovoan'ny zanak'Israely. Ary izay olona izay mahasaro-piaro an'Andriamanitra, lay firenena miderana Andriamanitra, lay firenena mivavaka amin'Andriamanitra de midika hoe lay olona mihitsy zany no mivavaka sy miderana Andriamanitra ary lay tany zay honenan'ilay olona, lay firenena zay honenan'ireo olona ireo de firenena masina ka tsy hanaovana tsy andatsahan-draha ohatra, tsy hanaovana tsy hanompo-tsampy ohatra, tsy toerana hanaovana favetavetana ohatra. Zay mahasaro-piao an'Andriamanitra amin'ilay tany, ary zay mahasaro-piao an'Andriamanitra amin'ilay olona, satria le olona de fitaovana na ny mamarina kokoa manome voninahitra an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra eo amin'ilay tany zay masina, satria tany nomen'Andriamanitra. Afaka malala hotsika manao hoe ny famindram-pon'Andriamanitra rehefa mamindra fo Andriamanitra de mamindra fo koa amin'ilay olona monina ao anatiny ao. De zay ny dikany andiny fahadimana hoe tahaka ny zatovo mampakatra virijinina ho vadiny no ampakarana ny mponina, no ampakarany mponina aminao anao, tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakarana no ifalian'Andriamanitra ao aminao. Mponina salama, vahoaka salama, vahoaka manana ny haja mamboninahany, vahoaka hajain'ny olona. Rehefa ko malala etahitantsika mihitsy zany hoe mba hisandratra ny firenena, hisandratra ny firenena ka tsy firenena ho ison'ny olona, tsy firenena hoe rehefa mijoro de ho ison'ny olona hoe jeretinareo, jerety fanotranareo, jerety hitoetranareo, fa firenena mampiondrika ny olona, firenena mahate hanaja ny olona. Zay mahatonga ny Isaia eto miteny manao hoe zao tahaka ny fifalian'ny mpampakatra
amin'ny ampakarana ny fifalian'andriamanitra ao anao ary tahaka ny zatovy mampakatra ny virjiny ho vadiny no ampakarany mponina aminao anao. Zany hoe tena ho atsain'ny olona afaka malala raha mamindra fo na rehefa mamindra fo ny firenen'andriamanitra de misandratra koa ny mponina ao aminy, misandratra mate anaja, mate anome voninahitra, tsy tondron'ny olona molotra, tsy resy tondro maso, firenena mijoro manana zay maha izy azy. Ary io no mahatonga ny bokiny Isaia mpaminany miteny mandrakariva manao hoe ho fitahina ngenao e. Afaka malala raha todo zavatsarotra isika eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena eto ambonin'ny tany de mangataka ny famindrampon'i Jehova. Ny famindrampon'i Jehova zay tsy lany. Hoy ny bokin'ny Isaia hoe tsy angina noho ny aminao, tsy hitsahiteny noho ny aminao Jerosalema. De afaka malala engany ho tononon'Andriamanitra an'izany itsika malagasy manao hoe tsy angina noho ny aminao ry malagasy, tsy hitsahan-tena noho ny aminao ry Madagasikara, mandrapiposaky ny fahamarinana tahaka ny famirapiratry ny mazava. Mivavaky afaka malala ho an'ny firenetsika, mivavaky tsika ho an'ny tanindrazantsika, mivavaky tsika mba hitodika amin'Andriamanitra ny mpiray tanindrazana, hitodika amin'Andriamanitra isika mba hiteny Andriamanitra manao hoe tsy hitsaha miteny any, dikany hoe tsy hitsaha miteny de zao tsy hitsahatra hitaizanareo a, tsy hitsahatry ny hamindra fo aminareo a, tsy hitsahatry ny hitantana sy an'olon-tsaina anareo a, tsy hitsahatry ny hivimbina anareo a am'izay fotoan'izay de zao tsy hitsahatry ny hitosaka aminareo fitahina tahaka ny famirapiratry ny mazava. Marina loatra ry havako malala fa itsika kristianina de tsy hoe mivavaka ho amin'ny fitahiny fa izao kosa raha toka giazan'ny fahantrana sy ny korotana sy ny tsy fahampiana sy ny olona ara-piaramonina isika de izao tsy planin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra de izao ny ananantsika fedahana sy fifaliana, afahantsika midera sy manome voninahitra azy eo amin'ny tany zay omeny honenantsika sy anomezantsika voninahitra ny anarany. Noho zany de izao tsy mitodika itsika mametra-panontaniana hoe iza moa zany ny olana aiza ny olana tsy zay ny voalohany, fa mametra-panontaniana hoe tompo inona no ataoko? So de nisy zavatra tsy nety nataoko isa-tokantrano, isam-pianakaviana, so de misy lafin-javatra indrasanao manokana ka mahatonga anay miala aminao na mahatonga anao ho tezitra aminay sanatria. De afaka malala de hitodika amin'Andriamanitra, angataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra, angataka ny famelan-kelok'Andriamanitra mihitsy aza mba hiovalin'ny firenena ho amin'ny fahatahoran'Andriamanitra indray ary mba ho tapitra ny fizahan-toetra izay lalovan'ny firenena nandritra ny taona maro. Fantatsika ny fitombony isan'ny mantra, ny tsy fisiana, tsy fampitsakafo amin'ny lamiseho amin'ny endrika maro samihafa. Afaka malala de hiverina amin'Andriamanitra mba hitenenan'Andriamanitra manao hoe tsy hitsaha miteny noho ny aminao ary amela heloka Andriamanitra satria miverina ho aminy sika. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra ny afaka malala satria ny zanany malalany Jesosy Kristy tompontsika no efa natao no famonjenantsika. Ny finoantsika izany famelan-keloka sy ny fitiavan'Andriamanitra izany, ny fanekentsika hiverina ao amin'Andriamanitra, ny fanekentsika hitodika amin' Jesosy de mahatonga ny firenentsika ho sitrana. Araka ny tenin'ny bokin'ny tantara manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anety tena ka hivavaka de amonjy aho Andriamanitra, anasitrana ny tany, amela ny elony. Amintsika ny famindrampon'Andriamanitra ry havako, amintsika isa-tokantrano sy isam-batan'olo zany famindrampon'Andriamanitra izany mba alonaka ny firenentsika ho tany mahavokatra, ahasambatra, hampisy fandriampahalemana, hivelanantsika amin'ny fanompona azy ary mba hahatonga antsika malagasy tsy vaky volo, ahana fifaliana, hijoro ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary hitenenana zao tontolo zao raha mijery ny firenena malagasy izy manao hoe ry malagasy eo mba hiaraka aminareo zahay satria fantatray fa ao aminareo Andriamanitra ary ao aminareo ny famindrampon'Andriamanitra. Hivavaka sika. Tompo amin'izao ray fa Andriamanitra mpamindra fo ianao ary Andriamanitra mitaona anay hiverina ao aminao. Efa naseho anao zay tsara, nasehonao taminay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao de nitiavana anao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra
sy itiavana ny namana tahaka ny tena. Ny anananay famindram-po, ny anananay feno fanetretena. Misotranao zay tompo fa nomenao tanin-drazana, nomenao tany honenana, nomenao firenena, nomenao vahoaka manana zay ireariany eto anivon'ity zao tontolo zao ty, na ny teniny, na ny taniny, na ny tantarany, dia samy nomenao izany malagasy. Tsy mena tam'zay firenena manodidina anay. Mangataka aminao anefa zay tompo. Aza manaisotra ny famindramponao aminay. Jereo ny firenenay. Avelao eloko zay amin'ny fitavozavozanay. Avelao eloko zay amin'ny tsy fahatanterahanay. Avelao eloko zay amin'ny fivadianay aminao aza, na amin'ny tenina amin'ny asa na amin'ny toetra. Famarino aminay ny teninao manao hoe tsy anginy ianao noho ny aminay, tsy hitsaha amin'ny teny ianao noho ny aminay, mandrapiposaky ny fahamarinanao tahaka ny famirapiratry ny mazava. Tompo, meteza ampahavokatra ny taninay, meteza hitahy ny firenenay, mba ho firenena vanina, honena ny vahoaka vanina ny firenenay. Ka ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay, tsy ho resy tondro maso zay satria firenena efa nitononona ho anao. Dia mivavaka zay tompo ho an'ny isa-tokantrano. Amin'izao fotoana io ray aman-dreny ny mpianatra ampiditra ny zanany hianatra zao dia manam-pianao ny isa-tokantrano amin'ny fikarakarana ny fitaovana, fikarakarana ny fampidirana ny mpianatra. Misaotra ny amin'ny fialan-tsasatra. Ampahirezy koa tompo ny ray aman-dreny. Ataovy mana fahendrena. Jereo ny tompona andraikitrisy ny tokony, ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra firenena, ny mpanabe rehetra. Tao amin'ny tompo hiandrandra ny famindramponao. Aza velanao hiankina amin'ny herin'ny tenanay sy ny sainay samy rery ihany zahay, fa ataovy miankina aminao Andriamanitra zahay. Tianay noho Jesosy zanakao. Ary mamindra fo sy miatra anay. Dia mitahy anay tompo tsara. Amin'ny lalan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.